tsy vitany any an-dakilasy ihany ny fanabeazana ho an'ireo tanora mba ho avin'ny firenena tokoa antony na tonga ireo mpianatra ho anivon'ny sekoly ambony tsy miankina fanjakana ISM Advancy tonga teny anivon'ny hôpital des enfants tsara lalàna androany izany rehetra izany. Body fotsy, savony, kahie natolotra ireo mpianatra ao amin'ny sekoly ambony tsy miankina ISM Advancy ireo ankizy marary rehetra ao amin'ity toeram-pitsaboana ankizy ao tsara lalàna ity. Etika izay efa fanaon'ity sekoly ity tafiditra ny fanabeazana ireo mpianatra ihany koa ankoatra ny lesona mahazatra ny an-dakilasy. Ny antony manokana zany tsara tsipihako tsy de misy antony tena hoe miavaka be mahatonga anay manao izay fa ny votoatin'ilay zany dia hoe fampianarana ny tanora andray andraikitra sady eo anivon'ny tontolo fiarahamonina iainana. Araka ny teneniko teo hoe akaiky anay ny hôpital des enfants fiarahamonina mpifanolobodirindrina aminay zany izy misy zaza marary anefa dia tokony jerendreo ankizy ireo no zaza marary. Fanaonay ilay izy satria ny antony efa nanao zay tamin'ny 15e anniversaire ny ISM Advancy fa kosa asinay toy ilay izy mba tsy hoe 15e anniversaire dia mijanona eo fa le fampianarana amin'ny fanabeazana azy dia tokony mitohy foana makany amin'ny tanjona hoe mba mahay fampijery ny fiarahamonina. Ankoatra ny mizara fanomezana tamin'ireo ankizy manaraka fitsaboana dia nandray andraikitra tamin'ny enti-manana ihany koa ireo mpianatra tamin'ny alalan'ny tsipaipaika. Zao entiko zao zany dia entinay anaiky an'ireo tanora sasany mba hoe anampy ireo ankizy marary aty amin'ny hôpitaly tsy voatery zavatra be fa na dia kely vokatry foa dia mety andona foana izy ireo zany amin'izao fety zao koa dia mety hoe matsiaro zareo hoe misy matsiaro any ivelany any dia marary aty anaty hôpitaly. Ny sekoly ambony ISM Advancy dia mampiatra ny rafitra LMD ary manana ny atao hoe habilitation hatrany amin'ny master 2.